Ary amin'izao ndamavonzo koa no pisehona indray ity fampirantiana momba ny tantara ara-ekônomika Madagasikara nandritry ny taona mihoatra ny 20. Miaka-midina ny fiainan'ny ekônomia eto Madagasikara, hoy Andriamatoa Tery Rajoana, associé ao amin'ny FTHM Consulting. Nisy fotoana nahafahan'ny Madagasikara nivoatra ary nanana ny maha-izy azy toy ny tamin'ny andron'ny ampanjaka. Nisy fotoana ihany koa anefa ny etratrany ny arikarenan'ny Madagasikara toy ny tamin'ny taona 2017 hatramin'izao fotoana. Tsy tamin'ny fahanovan-tena, tsy tamin'ny 1979 no nanomboka ny tantara ekônomika Madagasikara. Tsy tamin'ny fanjanantany tamin'ny 1979 no nanomboka ny tantara ekônomika Madagasikara. Tsy tamin'ny fahampanjaka tamin'ny 2019 nanomboka ny tantara ekônomika Madagasikara, fa efa ela be tanohan'izany, efa tany amin'ny taona 300 sy tamin'ny taona 700 tanohany. Zany hoe efa 300 sy ny fotoana zany no azo amana fa nanomboka ny tantara ara-ekônomika ny Madagasikara. Ny fotoana tetezamita rehetra izay naharitra dia tsy nahasoa ny ekônomian'ny Madagasikara. Raha ny tantara no jerena dia tsy nahasoan'ny ekônomian'ny Madagasikara ny fotoanan'ny tetezamita rehetra sy ny politika mpanjakana izay nampitondra faisana hoy izy. Izay dingam-piainana ara-ekônomika teto Madagasikara izay indrindra no asongadin'ny FTHM Consulting ao amin'ny fampirantiana plus de 1300 ans d'histoire économique vivante tao aorian'ny fahombiazan'ny andiany fahatelo tamin'ity fampirantiana ity ka nahazahoan'ny coup de cœur tamin'ny andiany voalohany tamin'ny Reading Awards. Dia nisokatra ho an'ny daholobe nanomboka omaly alatsinainy 5 janoary hatramin'ny 17 janoary 2024 etsy amin'ny Cité des Cultures de Taninarenina ambonin'ny BOA indray ny andiany faha-efatra amin'ity fampirantiana izay izarana ireo tantaran'ny ekônomia eto Madagasikara tao anatin'ny 310 taona ity. Ny zavatra hita dia ny hoe ny malagasy amin'ny ankapobeny tsy manala ny tantarany firenena. Ary ity fampirantiana ity dia ataoko hoe miavaka manokana satria izao angamba toy ny tantarany firenena no misy fampirantiana tahaka izany mampiseho ny tantara amin'ny fotoana lava hatramin'ny 300 sy ny fotoana izay. Raha ny zavatra hita amin'ny ankapobeny dia tsy mahalala ny tantaran'ny firenena ny malagasy. Natao noho izany izy ity ho fampahalalana ny tanora, ny vahoaka, ny mpianatra, ny momba ny tantara ekônomika ny Madagasikara izay efa nisy ataonany maro ary mbola azo harenina sy tokony harenina, hoy hatrany Andriamatoa Tery Rajoana. Ahafahana ihany koa maka lesona sy manarina ny adisoana efa nisy teo aloha anatin'ny tetezamita fanavozana isika ankehitriny ka antenaina ny sin'ny fanovana hitondra soa ho an'ny ekônomia Madagasikara, hoy hatrany ity farany.